Miavana malalo amin'ny tompo andro sabotsy 20 Mey 2020. Anapaka ampotsika ny fitanan'i Kristy. Amen. Dia raha sy misotranao izay raha eo fa todinay amin'izao farany herinandro 20 Mey 2020 ity. Ampanginy feretra tsy avy aminao foka nakoako aminay indray ny asan'ny teninao satria ny teninao mahay manova amin'ny fiainanay. Dia miny teninao izay tompo mba hifalinay ny amin'ny olom-boafitra sotra raha izanaka ny fanahy masina. Amen. Kolosianina 3:1 1:12 no anjara mofinaina ho antsika an'ity andro sabotsy 20 Mey 2020 ity. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Koa raha niara-ny hatsangana tamin'i Kristy ianareo dia katrao ny zavatra namono any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra. Izay ny zavatra namono fa tsy ny zavatra ety an-tany. Efa maty ianareo ary fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy eo amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara iseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonono momba ny tenanareo izay ety an-tany, fijangajangana, fanontolo, fireta-po, fanirian-jatsy, fieremana, fanompo-tsampy izany. Izany zavatra izany mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanak'i Kristy fanaraha. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny isoa koa izao rehetra izao fahatezerana, fiafinafona, ny-po, tinenan-jatsy, teny mamenatra avy amin'ny vavanareo, aza mifandainga ianareo rehefa narinao ny toetra taloha mba amin'ny asany. Ary efa nitafianareo ny toetra vaovao izay avozana ho amin'ny fananana tsara araka ny endrik'izay nahagazy. Fa amin'izany dia tsy misy dentsilisa, tsy jiosy, na voafora, tsy tsy voafora, na paraparianina, tsy kristianina, na andevo, tsy andevo, fa Kristy ny zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe eto ry havana no nataon'i Kristy ho sy ianao. Efa fantatsika raha teo fa izay natao batisa tamin'ny anaran'i Kristy dia natao batisa tamin'ny fahafatesana. Izany hoe novonona niaraka tamin'i Kristy tenany nalevina niaraka tamin'i Kristy tenany niara-natsangana tamin'i Kristy tenany ary niara-napetraka an-danitra ao amin'ny Kristy tenany. Efesianina 2:2 sy Romanina 2:9 lazany. Efesianina 2:2 ne ho lazaintsika ny 1:9 niara-natsangana isika ka niara-napetrana an-danitra ao amin'ny Kristy. Napetrana ny an-danitra ao amin'ny Kristy. Izasy ianao izany efa nan-danitra fa ny raha an'Andriamanitra ity kosa haneho ilay hoe Kristy fiainana. Haneho ilay hoe Kristy zavatra rehetra amin'ny rehetra. Izany nanonanitsika. Haneho izany hoe Kristy fiainana. Kristy zavatra rehetra amin'ny rehetra. Kristy no ananana ny tena fiainana. Tena fiainana amin'ny Kristy dia izao azavainy eo amin'ny 1:10 nitafianareo ny toetra vaovao havozana amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahaliana azy. Lasa nivozan'Andriamanitra amin'ny fahatsarana. Amboarin'Andriamanitra ho vonona amin'ny asa tsara rehetra ao amin'ny Kristy tsika. Satria Kristy nandevina ny foatako sy ny foatanao. Kristy no nizaka ny tserany ainy tamin'ny tondany sy ny tondany, tondako, ny tondany sy ny tondany, ny foatantsika sy ny foatan'izao tontolo izao. Koa aza manao ny fanaon'izao tontolo izao koa fa miova ny fanavozany saina dia mataranao sitrapon'Andriamanitra dia izay marina sady gasy tsara. Eto dia lazaina hoe vonohy momba ny tenanareo ety an-tany, fijangajangana vonoina, fanontona vonoina, fireta-po vonoina, fanirian-dratsy vonoina, fieremana vonoina, fanompo-tsampy izany. Dikany hoe fiarenana dia fitiavam-bola tafahoatra. Izay atao rehetrarehetra dia misy vola ve sa tsisy? Raha vao tsisy dia tsy atao. Asa ilay vola indray no manisika anao zavatra. Vola nge fitaovana ohatra ny rehetrarehetra ireny. Tsika no baiko ny vola fa tsy tsika no baiko ny vola dia izany anie ny fiainako sy ny fiainanao avozina amin'ny fananana tsara araka ilay endrika izay nahaliana antsika ao amin'ny Kristy. Satria Kristy
fiainana ary Kristy zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Amen. Dia raha sy misaotranao izay raha eo fa lehibe sy mahatalanjona ny fitiavanao anay. Tsy navilanao hitoetra tao amin'ny faratsiana izay, fa nidiranao ny faratsianay ary nety mihitsy ianao nitona ny faotanay ary maty mihitsy ianao vokatr'izany sangako velona ianao ary mipetraka vanan'Andriamanitra rehetra ny fonao anay. Asa koa ary nasangatrao ny ataonao mipetraka any amin'ilay toerana be voninahitra. Mivahana koa izay fahavolombeniny izany Kristy ny tena fiainana. Kristy zavatra rehetra amin'ny olona rehetra dia sitakay ny ary zavatra hoe anay izay nandanitra masina ny naranao tonga ny fanjakanao ataonay ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra meneny ny anona sahazo anay ary mamelany helokay tahaka na melanay izay mioka taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy ireo fanjakana sy lery ary voninahitra manakizay. Amen. Raisy ny tsodrano ary fiadanana Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra ihany fonareo sy ny hevitrareo ny Kristy Jesosy matoky izay miantso anareo satria izany no ananana ireo ny fiainana dia le Kristy fiainana sy Kristy zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anarana iray zanaka fanamasina. Amen.